Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Maharary ny fampianarana malagasy, izay no nivoatra tao anatin'ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena momba ny fampianarana eto Madagasikara. Any amin'ny talen sekolim-panjakana sy ny mpampianatra ny lesoka, tsy nasian-teny izany mandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny minisitra. Ny fianarana nefa manomana ny tanketsa ny hoavin'ny Madagasikara. Ny andindin'izay hoarahinao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboaza Razanatsoa. Manjavozavo ny famatsim-bola nanatotosana ny trano famakiam-boky eny Tambarinandrina. Tetikasan'ny filoham-pirenena, miainga tamin'ny hevitry ny vadiny filoham-pirenena, saingy fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana no nahazoana ny famatsim-bola. Tahaka fitantanam-bola-panjakana sy ny fampiasana ny vola-panjakana amin'ny fanatanterahina tetikasa maro eto amin'ny firenena tranga iray, tsy mangarahara ihany koa ity tetikasa ity. Na dia mangotragotraka aza ny fiomanana sy ny fandraisana ny frankofônia eto Madagasikara, nangina tanteraka ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ireo firenena miteny frantsay sy ny herinandro miteny frantsay sy ireo firenena miteny frantsay eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena tsy eto an-tanindrazana, ny fototra-avitrasa nandanimbola rehetra mihidy, tsy nisy nahazoam-baovao mahakasika izany ireo tompon'andraikitra. Anio sy rahampitso no anaovana ny dingana fahatelo sady farany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja tsipika netobe an'olon-droa miaraka izay tanterahiny eny amin'ny kianjan'ny CBT Mahamasina. Eo amin'ny lafim-baovao iraisam-pirenena, nandefa iraka manokana any Guyane. Ny Prime Ministre Bernard Cazeneuve omaly entina andravana ireo hetsika sosialy any an-toerana, teboka maro no tankiny ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny andindin'ireo hoarahinao afaka fotoana fohy ao anatin'ny fampalalam-baovao. Falmerabantsika indray tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fahanambahiny ny fandarana amin'ity androany ity. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao fa marary ny fampianarana malagasy izay no nivohitra tao anatin'ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena momba ny fampianarana eto Madagasikara. Any amin'ny talen sekolim-panjakana sy ny mpampianatra no lesoka. Tsy nasian-teny izany nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny minisitra. Ny fianarana nefa nomanomana ny tanketsa ny ho an'ny Madagasikara. Ny andindin'izay arahinao ato anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboaza Razanatsoa. Mampiorokoditra ny nahita ireo antontanisana avoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny herinandro iny momba ny fianarana. Nanantanteraka fanadihadiana ny banky iraisam-pirenena tamin'ny volana Jiona 2024. EPP 3,700, mpampianatra 3,104 ary mpianatra 7,703 amina kilasy de 8e manerana nosy no nanaovana ny fanadihadiana. Fitsapana isan-karazany no natao tamin'izany. Raha nampanaovana fitsapana frantsay sy matematika ireo mpampianatra ireo, sara nisa 3,400 no azon'izy ireo. Izany hoe nahazo isa 3,4 amin'ny 10. Mpampianatra iray amin'ny arivo no nahazo isa 4,100. Ny 20,100 amin'ireo mpampianatra ireo tsy nahavita nanao kady an-kandrina, soustraction à deux chiffres tahaka ny 4,40 analana 5,50. Na nanao addition, nombre décimaux, aotra faingo 4,20 ampina aotra faingo 7,50. Isan'ny teboka iray nivoatra ihany koa tsy fampin'ny ora ianaran'ny mpianatra. Adiny 3 monja ny fotoana ampianarana ny mpianatra amin'ny adiny 5 ao anatin'ny programa. Ny antony, ambony ny tany tsy fahatongavan'ny mpampianatra, ary raha tonga azy ireo mpampianatra ireo, very fotoana amin'ny zavatra hafa na tsy mampianatra.
Isan'ny antony iray lehibe mahatonga izany ny tsy maha-eo an-toerana ny talentsekoly ka mampirisika ireo mpampianatra tsy hampianatra ihany koa. Na izany aza, nahazo salanisa ambony ireo mpianatra nanaovana ny fanadihadiana. Teo amin'ny fitsapana matematika ohatra, nahazo salanisa 7,20 ireo mpianatra ary salanisa 4,20 tamin'ny taranja frantsay. Izany hoe manana ny fari-pahaizana ny mpianatra, afaka mandeha lavitra raha toa ka tsara tohana avy amin'ny mpampianatra, ny talentsekoly ary ny ray aman-dreny. Tsara tsy haivony etona fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Tamin'ity fitondrany ity anefa, mitotongana trano ny fampianarana, indrindra ny fanabeazana fototra. Ny fianarana nefa no isan'ny miantoka ny fampandrosoana maharitra raha toa ka manana fari-pahaizana ambony ny mpianatra rehetra. Ny fianarana ihany koa no mampitovy lenta ireo mpianatra manerana ny nosy. Soso-kevitra maro no naroson'ny banky iraisam-pirenena manoloana izany. Voalohany, ny fampirisihana ny fampiasana ny teny-paritra ho an'ny kilasy madinika. Faharoa, ny fanamafisan'ireo fifanana ho an'ny mpampianatra. Ary farany, ny fanomezana fahaleovantena ireo sekoly fanabeazana fototra, ahafahany manao ny tamberin'andraikitra tokony ho ataony. Manana andraikitra lehibe amin'izany ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Any amin'ny mpampianatra sy ny talentsekoly avokoa, indrindra ireo any ambanivohitra izay tena sahirana ny rihitra no mifatratra. Manao ahoana kosa no momba ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny ministera, manomboka amin'ny minisitra. Raha iny tatitry ny banky iraisam-pirenena iny, tsy mahomby ny ministera sy ny ekipany. Ny fahendrena dia ny fametra-pelana mialohan'ny fanesorana tahaka ny nahazo ny ministry ny filaminam-bahoaka izay nampiseho tsy fahombiazana tamin'ny raharahan-tsakabary. Famanjavozavo ny famatsiam-bolana natontsana ny trano famakiam-boky eny an-tanimbarinan-drina. Tetikasan'ny filoham-pirenena ny ainga tamin'ny hevitry ny vadin'ny filoham-pirenena saingy fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana no nahazona ny famatsiam-bola. Tahaka ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fanatanterahana tetikasa maro eto amin'ny firenena. Tranga iray tsy mangarahara ihany koa ity tetikasa ity, aroaro ny fanadihadiana. Hatramin'ny antombohan'ny fanamboarana ny foto-drafitrasa teny an-tanimbarinan-drina no tsy ampy ny mangarahara tamin'ny raharaha io. Ny fandritra ny fahafahana nanangana ny foto-drafitrasa. Efitra ny aingavy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena ny ananganana ny tranom-boky sy votoerana ahafahan'ny mpianatra rehetra manao fikarohana manerana ny Madagasikara. Izay no noventesina nandritra ny fanokanana. Tamin'ny fotoana ny adian'ny kominina Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny fanajariana an-tany ny toerana ananganana io foto-drafitrasa io anefa. Tetikasan'ny vadin'ny filoham-pirenena no voalaza. Namtirina tamin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena io hevitra io. Famatsiam-bola eo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana nefa no entina natanterahana izany. Raha ny mahazatra amin'ny firenena maro, famatsiam-bola manokana avy amin'ny fikambanana na avy amin'ny fananana manokana ny vadin'ny filoham-pirenena no entina anatanterahana izay fanampiana ara-tsosialy ataony. Na fananganana foto-drafitrasa, na fandaharana asa ara-tsosialy entina nampiana mpianatra na vehivavy na tanora tahaka ny fanao ny vadin'ny filoham-pirenena amin'ny firenrehetra mazava ny famatsiam-bola. Fantatra ary atao mangarahara na ny teti-bola na ny famatsiam-bola anatanterahana izany. Tsy nisy ny resaka kosa izany nandritra ny fanokanana io foto-drafitrasa io. Ady politika teo amin'ny fitondrana sy ny tantana ny kominina no nivohitra. Fiara-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana no nanantanterahana azy. Mampametra-pantaniana nefa, raha hevitra avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena io tetikasa io. Teti-bola avy amin'ny kitapom-bolan'ny fanjakana foibe ve araka izany no anatanterahana ireo tetikasan'ny vadin'ny filoham-pirenena sa avy amin'ny kitapom-bolan'ny ministera misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, fanajariana an-tany ary ny fampitaovana sa avy amin'ny kitapom-bolan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Aiza mangarahara amin'ny famatsiana ny fananganana ity tranom-boky ity sy ireo foto-drafitrasa hafa mbola tsangana. Aiza ihany koa ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly sy ny rafitra miady amin'ny famotsiam-bola amin'ny raharaha tahaka izao. Hatreto aloha, tsy nahazona fanazavana ny teti-bidin'ny foto-drafitrasa na ny havian'ny famatsiam-bola. Fa na dia nangotragotraka aza ny fiomanana sy ny fandraisana ny fionana tampony ny ireo firenena amin'ny teny frantsay teto amintsika nangina tanteraka ny fanamariana ny andro iraisam-pirenen'ny ireo firenena amin'ny teny frantsay sy ny herinandro ny teny frantsay teto Madagasikara. Ny filoham-pirenena tsy eto an-tanindrazana ny foto-drafitrasa nandanimbola mihidy avokoa tsy nisy nahazahoam-baovao mikasika izany tompon'andraikitra rehetra. Michela Ranaritsona.
Ny 20 martsa teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny firenena amin'ny teny frantsay raha toka nanomboka ny 20 hatramin'ny 4 marsa izao ny herinandron' ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny semaine de la francophonie. Taorian'ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana tampony ireo firenena amin'ny teny frantsay ny 20 sy ny 17 novambra 2024 teo. I Madagasikara ny firenena mitantana ny francophonie ao anatin'ny roa taona. Zava-misy anefa nangina tanteraka ny fanamariantsika izany. Teo ny kabary nataon'ny filoham-pirenena ny andro ny 20 martsa, saingy tsy nahenoana hevitra mivaingana nanamarena izany, na ihany koa tolo-kevitra entina natsarana ny francophonie. Ny tsy azo ditsita ihany koa efa tambatra raha mpitso ny herinandro ny francophonie, saingy aiza ho aiza ny nanamarian'ny Madagasikara izany. Aiza ny fihetsiketsehana sy ny fandaniam-bola nataon'ny fanjakana tamin'ny fikarakarana ny fandraisana aniny fihaonana ny tampony iny. Zava-misy aloha na ny filoham-pirenena azy izay voalaza fa président de la francophonie tsy nanome lanjany izay andraikitra nomena azy sy ny raisiny izay mba ho voninahitry ny firenena malagasy fa manohy ny fididiana any ivelany makany Maurice, makany Chine. Nita ihany koa na ny village de la francophonie aza mihidy, tsy hainoana na mozika kely entina manamarika izay semaine de la francophonie izay. Raha nanontany tompony andraikitra izahay dia nanamafy izy ireo fa tsy misy na inona ain'izy ireo mikasika izany. Mahamenatra ireo firenena hafa mampiasa ny teny frantsay dia nanamarika an'izay herinandro ny francophonie izay, ohatra amin'izany i Liban. Traduction. Bonjour, comment ça va en libaniche. Cet étrange idiome, qui mélange le français, l'anglais et l'arabe, a résonné durant toute la soirée organisée pour la Journée internationale de la francophonie à Beyrouth. Raha tsy haivana mandinina ny $50 ny tedibin'ireo fandaniana amin'ny ankapobeny tamin'ny fandraisana ny fihaonam-ben'ireo firenena amin'ny teny frantsay, tsy tafiditra ao anatin'izay ny fotodrafitrasa, tondron-trano sy ny lalana. Petraka araka izany ny fanontaniana hoe tsy mba mahanaviana sy paikady mazava ve ny fitondrana ny amin'ny fitohizan'ny fandraisana fihaonana lehibe tahaka ireny. Raha ampitahina ny volalany, tsy misy ninina azo tsapainy tanana ny zava-mitranga ankehitriny. Amin'iny fa mitaky ny fisokafan'ny fahitalavitra MBS ny mpikambana eo anivon'ny tiako i Madagasikara. Paikady iray entiny hanomanana ny fividianana ny taona 24 izany raha ny fahitan'ireo mpanara-baovao harahara ny fanadihadiana. Androany, nanantanteraka hetsika ny antoko tiako i Madagasikara atao amin'ny makrobeoririka. Fitakinan'ny fisokafan'ny fahitalavitra MBS izay fahitalavitry ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nivohitra nandritra ny hetsika. Samy zanaky ny avara-drano ianareo amin'ny rahalahy. Mitaky ny MBS izy dia sokafy. Satria misy télé be dia be zao misokatra. Izahay tsy miteny hoe akatony reo a. Ary zanany koa tsy andolo trano zany, fady anay zany. Fady ny razanay ny mandolo trano sy mandroba. Sokafy daholo ny télé rehetra, na Z, na Sky One, na RDB, na Avereny. Fa mba sokafy ny MBS. No hirahirany antoko tiako Madagasikara ny fanatanterahany ity hetsika ity androany. Hetsika izay nolazaina ho goavana. Fitakinan'ny fanokafana ny haino aman-jery tsy miankina MBS no natao tamin'ity androany ity ary milaza ny tsy hanajana ny fangatahana izy ireo raha tsy mivaly ny fitakina. Hanomanana ny fividianana amin'ny taona 24 ve ny antony fitakina. Raha ny zava-misy voaporofo ankehitriny fa mbola miaina anaty krizy politika ny eto Madagasikara. Miseho ihany ny fitakina samihafa. Antoko politika mpiara-mitantana amin'ny fitondrana ankehitriny izay manana minisitra ao anatin'ny governemanta, manana solombavambahoaka mitana andraikitra eny amin'ny antenimieram-pirenena no manao fitakina ahina amboly korontana indray. Eto ny zava-niseho nandritra ny taona 2024, ny taona 2025 no ahiny mpanara-baovao iverina. Ireo fotoana ireo izay nahitana trano ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ireo hetsika niteraka krizy teto amin'ny firenen'ireo ary izao miverin'izao indray. Fitakina fanokafana haino aman-jery ihany koa raha tsy haivina no ny antom-bony hetsika nitarika krizy politika iaina firenena tamin'ny taona 2024 mbola mitohy ankehitriny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tokony homena ny zony ireo miaramila misotro ronono. Tokony hajaina ihany koa ny didim-panjakana manamaritra ny momba azy ireo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Efa nisy ny fangatahana fihaonana tamin'ny tompona ndraikim-panjakana manoloana ity olana ity saingy tsy nisy mivaliny hatramin'izao. Arahintsika amin'ny fanadihadiana. Vorilana ny fikambanana miaramila misotro ronono androany, na izany ireo teto an-drenivohitra na ny tany amin'ny faritra. Tsy mazava ny fampiarana ny didim-panjakana mamaritra ny momba azy ireo raha ny voalaza nandritra ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fikambanana Association des anciens militaires androany.
manoloana izao zavatra miantra aminay izao izahay miaramila zandary sy ny vadina navelan'ireo misotro ronono ary ny eksa miaramila sy eksa zandary dia manambara fa mafy aminay izao tsy fanomezana ny fitondram-panjakana anay izao ireo zo sy tombontsoa anay izao amafisinay fa efa niakatra fitsarana izao raharaha izao ary nahazo ny rariny izahay na dia efa nisy aza ny fiaonana teo aminay sy ny solon-tena-panjakana dia toro lalana fotsiny no nomeny anay fa tsy vahaolana ary tsy nafa-po velively. Efa mazava kosa ny voalaza ao amin'ny didim-panjakana raha ny fanazavana fa tokony hisitraka ny vola ho an'ny miaramila misotro ronono izy ireo. Natao ny lalàna saingy tsy manaraka izany ny mpitondra raha ny fanazavana. Andiny fahaenina ambin'ny folo vaovao didim-panjakana larina 89 094 tamin'ny 12 avril 1989 ny fikajiana amariniko tsara ny fikajiana ny fisotron-dronono dia mifototra amin'ny karama farany ny tanana pahany mifanandriva amin'ny larina grady klasy ary dingana eselon nisy ilay mpiasa-panjakana tsara na miaramila teo akatiky mivanandro na mpanakeny ny fametrahana azy isotro ronono zany hoe ny fikajiana zany tsy atao amin'ny alalany minimum vital zany intsony fa tonga dia atao amin'ny karama farany a dia tsy haiko na misy azonareo asay alaina sary fa ty misy barème de solde du 2005 841 date d'effet pour compter du 1er 1 19 2006. Antaonany maro zay no efa nisy ny fangatahana zany tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana saingy tsy nisy valiny hatreto. Efa maro ihany koa ny fangatahana fiaonana tamin'ny filoham-pirenena izay filoha faratapon'ny 10 alin-dà saingy ampivezivezena hatrany izy ireo. Iamafy ny fitakiana raha toa ka mbola misy hatrany ny fizirizirina amin'ny hevitra ataon'ny fitondram-panjakana. Fa eo amin'ny lafiny toe-karena enimpolo isan-jato ny fahasimban'ny vokatra lavanila ho an'ny faritra Sava taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo. Kely ny fanantenana amin'ity taopio tazana ity raha ny fanazavana avy any an-toerana. Ny faritra Sambava sy Antala izay mamokatra lavanila betsaka indrindra eto Madagasikara. Fezora faly. Tsy misy azo antenaina ny vokatra lavanila amin'ity taopio tazana ity raha ho an'ny faritra Sava, indrindra ho an'ny distrikany Sambava sy Antala. Raha toka ny volana jona izao no tokony hisokafan'ny taopio tazana 17 sy 12 ho an'iny faritra iny. Enimpolo isan-jato ny fahasimban'ny lavanila taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo raha ny fanazavana avy any an-toerana. Kely somary kely ihany ny finoana nahitana hoe vokatra tena anaraka ny eritreretana azy ny vokatra lavany amin'ity taona ity. Mahatratra amin'ny 700 isan-jato any ihany zany fahavoazana satria iarantsika malala fa amin'ny faritra niny ifarahalana iny dia iny Bemarivo iny miorika iny Bemarivo mahazo an'iny Amboangy be iny zany ny tena ahitana ny vokatra raha ohatra ny Sambava manokana zany no ahitana ny tena lavany tsara indrindra eran-tany zany. Kanefa iarantsika maro fa anisan'ny condition tsy dia tiany lavany io ny oram-be mifanesy tia ora tia rano ny lavany fa zany hoe misy fetrany raha vao misy oram-be tsy tapy mandritry ny herinandro dia efa miteraka voka-dratsiny. Ny distrikana Antala sy Sambava raha tsy ahivana no miantoka ny kalitaon'ny lavanila avy eto Madagasikara mahatonga azy ho voalohany maneran-tany noho ny tany vanilina ambony ao aminy izay mahatratra 2,7 isan-jato. Nahitana fiovana nefa izany kalitao izany, ny enany tany vanilina izay manodidina ny 2,2 isan-jato rabe indrindra ary izao mbola simba ny rivo-doza izao indray ny vokatra. Manodidina ny 2,5 isan-jato sy 2,8 isan-jato kosa ny tany vanilina takin'ny ny tsena iraisam-pirenena. Ny famerenana ny kalitaon'ny lavanila malagasy sy ny fiarovana amin'ny fiotazana manta azy izay mbola asa goavana miandry hatreto. Raha tsy evina ihany koa isan'ny faritra voamafy taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza enao ny faritra Sava ny herinandro lasa teo vola manodidina ny 5,10 tapitrisa ariary no voavory ho fanampiana ireo trabona. Araka ny efa nambara taminao teny am-piandohana dia manambahintsika amin'ity androany ity tsy izany fa i dokter Rarsaina Hery izay mpanao politika ihany koa miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao mianta ary miaraba koa ny mpijery ny cultivé maneran'nosy ary maneratra tontolo zao araka izay mahita an'ity fandaharana ity. Ie, mahakasika ny fiainam-pirenena ny resantsika
ny famaofany toe-draram-pirenena nandritr'ity volanyity teo ireny tranga fitsaram-bahoaka ireny teo ihany koa ny resaka Air Madagascar fanontaniako voalohany avy hatrany araka ny hevitrao inona mahatonga ireny fitsaram-bahoaka ireny inona mety hoe vahaolana dia inona makasika ia intsika tokoa tatoato a nandritran'izay fotoana fofoina maromaro zay a ny fisehoany hoe fitsaram-bahoaka za zany te hiteny hoe fitsaram-bahoaka tokoa ve reny sa fatezeram-bahoaka sa alahilom-bahoaka reny manko mampiseho fa tena efa marifo dia marifo tokoa ny fahefam-panjakana amin'izao fotoana zao ka tsy mahafehy intsony ny ratsa-mangaika zay any amin'ny faritra rehetrarehetra na amin'ny administration zany ina tokoa mahatonga azy manina izy lasa hoe alahilom-bahoaka alahilom-bahoaka satria malahelo ny vahoaka satria le olona zay atao hiaro azy lasa le olona rendray le antokon'olona rendray no mamono azy mametaveta azy mangahalatra maninona tezitra ny vahoaka satria manina tezitra ny vahoaka satria le olona zay azo ny vahoaka ary hita ny vahoaka fa manao zavatra tsy mety zao tonga any amin'ny fitsarana na amin'ny gendarme dia vosotra fotsiny lasa fotsiny le olona dia tsy afa-po le vahoaka zay zany mahatonga amin'ny teny hoe mety atezeram-bahoaka le izy na alahilom-bahoaka amiko ny vahaolana dia ahoana ny hanovantsika io système misy amin'izao fotoana io satria io système iainantsika amin'izao fotoana io dia io système miteraka kolikoly miteraka tsy fahamarinana fa teo ihany koa zany ny tatoato ny resaka Air Madagascar ny fanendreny filan-kevim-pitantanany Air Madagascar ny compagnie Air Austral ho partenaire stratégique inona no mety hoe tombontsoa azontsika zany amin'izay fisafidianana ny Air Austral zay io zany mbola midekoly amin'le kolikoly foana za zany mahita natao hoe compagnie fitaterana ny asany zany dia mitatitra io ary na compagnie fitaterana bakabaka ny asany tena hoe mitaritra olona iza moa ny olona makaty Madagasikara ny betsaka indrindra dia ny mpizahatany ny akamaroany zany mpizahatany zany betsaka indrindra or ny Air Austral dia compagnie frantsay zay mipetraka ao La Réunion nefany concurrent direct atsika amin'ny resaka tourisme ahoana tokoa moa ny anomezantsika vahana ny Air Austral zay tatitra ny tourisme aty amintsika mazava be zany fa eo misy zavatra flou quelque part satria taloloha tany entsika fantenany ny ministry ny fizahatany ozy raha ny sitrako ozy dia ny Air Austral donc zany efa nisy zany tsindry tanoany teny aloha Air Austral mba amonona ny Air Madagascar fizahatany tena mety azahoantsika vola betsaka fa jereva ny ministry ny fizahatany ny ministry ny fitaterana dia olona raiky tapo ara-politika dia io zany mety midekoly amin'izay io fahafahazoana Air Austral dia famonona any Air Madagascar ankolaka ny fakatsika ny Air satria ny Air Austral tsy hoe matanjaka ny appareil ny ary firy izy tsy manao volna betsaka fa manina ny Air Austral nalaitsika nefa ny mpifanina tamin'ny tao anisan'ny compagnie matanjaka indrindra anisany raha tsy diso ngamba ao amin'ny fahadimy eo matanjaka indrindra eto Afrika zany hoe tsy azo tombontsoa tsy azo tombotsoa amin'izany mihitsika fa ny mahazo tombotsoa amin'io dia ny frantsay zay avy ao La Réunion satria zareo no tompon'le compagnie fa tsika Madagasikara aloha zavatra iko afaka telo efa taona dia Air Madagascar maty tsika fa mahakasika ny orinasa Jirama indray kosa indray tapitra omaly ny fandefasana ny antota-taratasy amin'ny izay candidat ny tale général ny orinasa io aminao tena vahaolana marina ve ny hoe fisoloan'ny tale général eo anivon'ny orinasa io sa inona ny tena hoe olana tokony vahana io Jirama io zany olana Jirama io dia olona mpitantanana zany hoe le fitantanana amin'ny Jirama mihitsy no tsy mangarara no tsy marina manao tsy marina zany le mpitantanana amin'ny Jirama ka raha mbola an'olo mbola veliko an'olo directeur Isanora ka mbola io structure ny Jirama io no mipetraka ao structure zay miteraka kolikoly no mipetraka ao tsy zavatra andrasisika amin'izany za zany amin'ny ankapobeny no tsy fisiny fangaraharana zay misy eto amin'ny tany sy amin'ny firenena tena manahy mihitsy
fa ho amidy ambogadiny mihitsy ny société d'état tsika zay anankiroa sisa any mba sisa ananatsika atao zay ampirefirefo azy atao zay aminona azy de rehefa avy eo miteny hoe partenariat stratégique maka tsy haiko fomba privatisation ankolakolaka de lasa le ny société zay hany sisa ananatsika eo zany nya atahorako ny a zany amin'ny vahaolana amin'ireny société reny fametrahana foana ny resaka politika mazava politique redressement mazava lavitra ny kolikoly za aloha sira fa ireo mpiasa amin'ny jiramaro misy mahay an'izay na de efa voataiza atao anatin'ny kolikoly tamin'ny tsy fahamarinana ary mipezaka tamin'ireo mahay ihany izy hoe ahoana ny analana an'ity jirama ty amin'izay raha mbola misy pitikafy pitiava tamin'ny razana kely amindreo mpiasa reo sinon de lasa io jirama tsisy natsontsika eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny politika indray niteraka resabe ny resaka fifidianana ny fampihavana-pirenena ilaina marina ve le fampihavana-pirenena zany amin'izay hoe fifidianana izay vahaolana marina ve ny hoe firosona amin'izay fampihavana-pirenena zay. Io zany fa zonely zay zao maly ny fikambanana zay misy anay de nanao farobolana Washington anarany zay nataonay tery amin'ny université Ankatso zay nanasanay ny mpanao politika sy mpisetra ao anatin'ny fampihavana-pirenena sy mpisetra ao anatin'ny hoe fifidianana zany hoe mpanao politika zany fa mampalahelo tilo tsiatra fotsiny mampalahelo amin'ilay izy de zao tena lahelo tokoa zay satria misy zany raha mpisetra zay nomeny fanjakana tombony tokoa amin'ny fampihavana-pirenena dia ny FFM natsonay ny FFM hoe mba anao manao intervention contradictoire satria be dabe zany ny mpanohevitra teo dia mba anisany koa zany FFM nanaiky ny FFM fa tamin'ny andro farany izy nanda satria ny mbola misy décret zany hany tsy fantatro hoe fanendrena sa inona mbola micalcula zay tena mampalahelo amin'ity firenentsika ity zany tena lavitry le ro société civile ro mihitsy fitiava-tanin-drazana fa ozanao hoe tena ilaina tokoa ve ny fampihavana-pirenena ny tena marina aloha de zao ny atahoranay ny mpanao politika avy aty aoriana zany ny crise na crise préélectorale na crise post électorale na crise électorale mihitsy izy or ny senita zany niteny izy hoe bon raha ozy hoe menareo lalàna tsara zay ametrahana io fifidianana io de migarantiranareo zay fa tsy misy zany crise post électorale dikan'izany ny lalàna zay entina amin'ny fifidianana sy lalàna zay entina ampihavana-firenena io de bankal tsy mety zany izy ie ampy tsara zay fanazavan'izay isaorana ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana veloma toko sotranao ary manao velomatsika rehetrarehetra izay ny amin'iny fahavaoany amin'ny faritra kosi indray ilakan-drano 5 kilometatra no tsy maintsy namboarin'ny mponina ao amin'ny fokotany Bekonazy sy fokotany Ambararata ao amin'ny komina ambanivohitry ny Bevomanga any amin'ny faritry Morondava antony navily tsy andalo intsony ny Allée de Baobab ny rano manondraka ny tanimbarian'izy ireo efa 5 volana izay mbola mitohy ny asa tanana maro ataon'ireo mponina any an-toerana rentsika ny fanadihadinika eto Andriatsilavo. Nanomboka ny taona 2024 no tsy afaka namboly intsony ny mponina ao amin'ny fokotany Bekonazy sy ny fokotany Ambararata ao amin'ny komina ambanivohitry Bevomanga Morondava. Antony no tapahana tsy afaka mandalo amin'ny Allée de Baobab intsony ny rano mamatsy ny fambolen'izy ireo. Ny rano anefa miaritra noho ny haintany sy ny fiovaovany ny toetrandro. De tinampina le rano fa hoe ho filtrevana le rano zany zay heky i bakeo tinampina tanteraka de agny maty agny fa hoe hiaina amin'ny sikotsy manahaka ny ataon'ny namareto ato zany ro hoe hiainanay ka sikotsy zao le tsy ahavelo anay ato za efa zatsy ny tangady igny ka tsy de mety aminay zay raha zay fa ity fambolena fanazatsy tiky io zany ro tedavinay ato io ka namoto tamin'ny 2005 io de lasa very ao fanantenanay am'le rano indrindra fa nidiran'reto nama reto fanampy reto ato io ty moa tany namanay reto ato ty fa lasa tany faritra fiarovana izy ao io lasa tsy azo agnitsana i ao io lasa somary misy fandrorotana be zao zahay eto amin'io raha io ao satria zahay manito an'ity
andreo nefa tsy azon-drano nefa raha niaraka ny azon-drano taminanay ty aby avao io. Ireo mponina araka izany no nandray fanapa-kevitra hitarika rano amin'ny alalan'ny asa tana maro mandray anjara hatramin'ny epitany filaminana no ny fahitana ny fahavoazan'ny mponina. Lakan-drano mirefy 5 kilometatra no tsy maintsy natao ary efa 5 volana izy ireo no nanamboatra ny lakan-drano. Ka tamizao zany tena sy ampy ranandro. Igny nandary koa zao rivodoza igny cyclone igny dia mba faritra Tsinana agny avao. Dia am'izao fotoana zao tena maika aminay aty. Satria sy nisy oranandro. Dia maika. Dia ty am'izao zao ranom-batonay ampiasay koa dia zao koa zao gn'ataony sy apapy. Ahay avao miasa anazy 15 km ny elany baka agny amin'ny vavan'ny Tandila jusqu'à ty zao. Nanomboka tamin'ny volana 5 vola am'izao nisany anazy la senimbola zay. Zao vao tonga eto zao mba io anakarano hitanareo ratsiratsy eo. Tsy mazava ny politika napetraky ny fitondrana amin'ny fiarovana ny allée des baobab hoy izy ireo. Ny mpitondra sy ireo solotelam-panjakana ny antoerana ny mahazo tombony. Ny vahoaka madinika kosa mizaka ny tserany aina. Rehefa fotoana fampelezan-kevitra ihany vao fantatra ny fisian'izy ireo. Isaky ny avy votoa propagande manao tobaka ambava mana matokisa nareo fa zary lany dia mety tsy hijaly nareo. Nefa rafa tonga ny Malibesira tsy misy olona fantatry le zamadigna. Tsy hain-drozy ahay lafa rozy ro mipetraka eo. Lafa avy votoa propagande ty firy sary aby hatra amin'ny anakinay mbotsy amby dia 20 tao dia fa asondrotra hatra 20 tao so ividy agna be baty fotsiny. Ka raha mikasiky momba ty raha fivelomanay ty raha mba misy mba olo mijery maso akaiky aminay mikasiky momba dia soranay nareo aloha tonga avy eto nareo. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana. Efa nisy ny fitarainana natao teo anivon'ny commune saingy tsy natambaliny izany. Ny vahoaka nefa sahirana, tsy mananasa ary ny fambolena sy ny fiompiana no any fidiram-bola. Famasana sera-piahina maro ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana izao any amin'ny fambolena, sosialy, fahasalamana, toe-karena ilaina hatrany ny teknôlôjia vaovao. Raha ny zava-misy anefa ny 70 isanjaton'ireo mpampiasa teknôlôjia vaovao ny lehilahy, izany hoe 30 isanjato ihany no vehivavy. Niakatra eo an-totanisy io tato anatin'ny 10 taona farany. Eo amin'ny fanentanana ny vehivavy sy ny tanora no tsy ampy raha ny fanazavana arahoary. Mba ahafahan'ny tanora eto amintsika ao anatin'izay moa zany ny vehivavy hoe misy asa afaka hita ao anatin'ny teknôlôjia. Tsy resaka hoe teknisianina fotsiny zany zay vao afaka manao resaka teknôlôjia fa misy asa maro dia maro vokatry ny fikirakirana teknôlôjia. Les fractures numériques tsy lasa lavitra, tsy hoe lasa lavitra ny lehilahy fa tamin'ny voalohany moa zany ny fomba fahitantsika azy dia hoe asana lehilahy le izy nefa afaka ataon'ny vehivavy ihany koa dia amporosihana zany ny vehivavy ampiasa anao ny teknôlôjia, ampiasa ny teknôlôjia vaovao. Fa ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara izay indray no adiadina aminao raha mipitso anatin'ny fandaharana alalino manomboka amin'ny 7 ariva iarahanao amin'ny mpanao gazety ny Cool TV arahoary ny sombin'izay. Isan'ny raharaha fitsaram-bahoaka niteraka resabe teto amin'ny tany sy ny firenena ny raharaha tao be fandriana varatra ny tao Antsakabary. Raha dokitra ny afara tamin'ny fanesorana tamin'ny toerana ny ministry ny polisy. Inona no tena zava-nisy marina tamin'iny raharaha iny? Toy izao ny fahitan'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny polisy pirenena ny zava-nisy tao Antsakabary. Raha ny tany Antsakabary ny Andohany ngamba no tsara azavaina kely. Izy io dia soit transmis moa filazantsika anazy taratasy avy amin'ny chef district izay manome baiko ny polisy anao fisamborana olona sy anao ankety olona izay tafiditra amin'ny resaka halatra dokotra moa zany. Niezaka nanantona teo anivon'ny ministeran'ny ady tany ahafantarana ny andraikitry ny lehiben'ny district, ny lehiben'ny faritra ary ny préfet de région ihany ny mpanao gazetiny Cool TV FM saingy tsy nisy vavaony pika avy amin'izy ireo. Ho an'ny Ramarson Narlet izay pahilalàny iraisam-pirenena ary efa niasa teo anivon'ny CPI na ny Cour pénale internationale. Tsy sarotra ny fanadihadiana amin'ny raharaha Antsakabary. Ho azy, sazy mandra-pahafaty no mety azy ireo tompon'andraikitra tamin'ity raharaha tao be fandriana varatra ity. Fahalohany anarantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny kolontsaina sy ny ara-panatanjahantena ary ny vaovao iraisam-pirenena dia anaraka dokam-barotra isika.
Azame mofo. Nao e, tagnanao toy. Sasao amin'ny savony ny tagnanao, alohany hagnomezanao hanigny aja, ndreko alohany hikarakaranao ny sakafo. Lalao spaghetti Francia goavambe mandray sanjara manomboka izao ka hatramin'ny 10 aprily 7 fa loka marobe no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, atova anaty valopy, aralefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely, roa amby roapolo aprily 7 amraiky amby folo ratoany. Tombola spaghetti Francia. Safidiko safidintsika. Mpizahan-tanan'alany maro no mitsidika ny allée des baobab isan-taona. Toerana tokana manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehitry ny fizahan-tany. Maro ireo ezaka ataon'ny tompon'andraikitra hanomezan-danja sy hitandrovana io toerana io. Manano sarotra nefa ny fiatrehan'izany noho ny hamaroan'ireo olona mivezivezy eo an-toerana izay miteraka loto isan-karazany. Isan'ny foto-drafitr'asa tena ilaina ny kabine na toeram-pivoahana ampiasain'ireo mpitsidika sy ireo olona miasa ary mipetraka eo an-toerana. Mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny fitandrona ny fahadiovana. Tafaveriny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nitanterana tamin'ity androany ity ny diabe ory iray ho an'ny tany tanjona amin'izany ny fanabeazana ny olona fa indrindra ireo mpianatra hitandro ny tontolo iainana fa eo ihany koa ny fiovan'ny toetry ny andro ary antsika amin'ny fanadihadiana izay nataony onona saina. Tsy diso anjara amin'ny fanamarinany ora iray ho an'ny tany i Madagasikara no tontosaina tamin'ity androany ity ny diabe niodina ny ranonanosy sy ny podium matetsy Mahamasina. Namako ny tany, izay no loha hevitra noraisin'ny VVF tamin'ity taona ity. Mpianatra tamin'ny sekoly maro teto Antananarivo, fikambanana isan-karazany, ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro, olon-tsotra. Ireo no niara-ny entana nanatanteraka ny ora iray ho an'ny tany. Fietsika iray avy amin'ny tsiraray ho fiarovana ny tontolo iainana, ahafahana miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, hoy ny talen'ny WWF. Fampahafantarana ny izay ny tsirairay hoe afaka mandray anjara izy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny zavatra fiainana andavanandro mihitsy. Ny atao hoe éco-geste zany dia tena geste tsotra kely ohatrany hoe manadio tanàna zavatra ohatr'izany. Marobe ny tena olana hitantsika na eto amintsika fotsiny hitantsika hoe misy ny atao hoe ny doro-tanety, misy ny fampiasana ny arena voajanahary mihoatra noho ny tokony ho izy. Izay aloha zany na ny ankapobeny tena manimba anazy dia izany rehetra izany dia miampy ny fiovan'ny toetrandro izay mety. Ho an'ny eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro izay isan'ny mpikarakara ity hetsika ity, fanentanana ny amin'ny fikajiana ny rano no nitondran'izy ireo fanentanana ho fiadiana amin'izany fiovaovan'ny toetry ny andro izany. Ny anentanana ny olona ohatra kajo ny rano. Raha misy zavatra tsotra fotsiny zao raha brosy nify zao ny olona anankiray mandefa le robinet dia eo dia sady brosy nify le robinet mandeha ihany ohatra zao zany. Ny tena fikajiana tsara indrindra ao anatin'izay zao dia ny hoe alefa ataovy amin'ny zinga na ataovy amin'ny kaopy ny rano dia amin'izay tena zay tena rano ilaina anadiovana nify no ampiasaina. Ohatra tsotra fotsiny zao zay. Any amin'ireo firenendehibe, ankoatra ny hetsika toy izao, nisy ny famonoana ny jiro sy ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra rehetra mandritra ny adiny iray. Tanjona amin'izany hitsitsiana ny angovo sy ny gaz à effet de serre. Momba izay ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izay, ilaina ny fanabeazana ny tsirairay, tsy hanary fako eny rehetra eny. Ampiarina ilay fiteny hoe izay tsy mandoto efa namany manadio. Fa nahazo tombony manokana ireo mponina sy ireo mpianatra atao amin'ny commune Tsiafa, natolotry ny club Agora Solomaso Maimampony izy ireo izay manana fahasahiranana amin'ny fahitana. Raintsika avy hatrany ny fanadihadiana.
olona 520 no tonga nijery maso teo amin'ny EPP Tsiafa ka ny 20 tamin'ireo no toloran'ny klub Madagasikara Agora solomaso mamaim-pona. Ny fitadiavana, ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro, ireo no isan'ny nahatonga ireo olona anararoatra ity hetsika ity. Ho an'ireo mpianatra, fotoana nahafahana ny tilimaso ary ny fahazahoana solomaso mamaim-pona, raha ilainy izany no antony nahasarika azy ireo hamonjy ity fotoana ity. Za zany efa narary maso foana hatramin'izay dia leo amin'ilay toe-bola mihitsy no tsy zakako. Dia izay no nahatonga nandeha nakaty. Marary an-doha foana dia vomivoaka kely dia ohatra tsy mahita hita. Tsy misy problème hono. Raha hoe hanatrika an'ilay izy zany satria za marary maso dia tamin'iny tsy tena tsy nahita mihitsy ny masoko dia efa nakeny ny dokotera sa dia hoe mividy solomaso dia tsy nanam-bola mamanay dia hoe androany nisy dia nandeha. Ambany ny fari-piainan'ny mponina ao amin'ny commune Tsiafa hoy ny ben'ny tanàna izay nisaotra ity fikambanana mpanao asa soa ity amin'izao fanampiana ataon'izao. Ambany dia ambany ny 5 mividy ary tena tsy afaka mihitsy ny olona zany mijery zany hoe maso zany any amin'ny dokotera tena tsy afaka mijery. Dia izay no tena nisy olona betsaka ny club Agora Madagasikara izay mijery maimaim-pona ny mason'ny mpianatra, ny mason'ny olona izay tonga teto. Ho fanatsarana ny vokam-panadinan'ireo mpianatra no isan'ny tanjon'ny club Madagasikara Agora amin'ny fitsaboana maso mamaim-pona toy izao raha ny fanazavana. Mitanjona zany ny ankizy zany aloha zany no tena no objectif voalohany hanomezana an'io solomaso io dia mba hanatsarana ny fianarana ankizy zany satria na raha tsy mahita tsara izy dia midina ny talam-pahaizana any am-pianarana dia mba ny ankizy no tiliana voalohany zany hanomezana an'ireo solomaso ireo zany mba hanatsarana ny fianarana zany ny vokatra azony any am-pianarana zany. Ho fikojanan'ny maso ilaina ny maka fotoana hialan'ny maso sasatra isaky ny ora iray hoy ny sosokevitry ny mpitsabo maso. Ny amin'izao koa zany tsika tsy afabelantsony zany amin'io resaka écran io, ny ordinateur io, na tablette na smartphone fa mila fantatra zany hoe reny zavatra reny tsy mahazo ampiasaina ela be, maharitra ela loatra fa ohatra hoe isaky ny adiny iray dia mba manao pause kely fefakadiny izay vao miverina miasa amin'ny ordinateur zany. Tsika mantsy amin'izao tsy afabela amin'ireny intsony fa mba sosokevitry kely zany amin'ilay fampiasana écran. Itoy amin'ny toerana hafa ity hetsika ity raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ho fanampiana ny mpiarabelona ahafahana manampy ireo olona manana olana eo amin'ny fahitana. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray Anius Rampitso no hanaovana ny dingana fahatelo sady farany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja tsipika nety be an'olon-droa miaraka izay tanterahina eny amin'ny kianjan'ny CBT Mahamasina. Arahoary ny fanadihadiana Danela Ratandro Arsan. Ekipa sangany 12 no tafita amin'ny dingana famaranana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja tsipika nety be eny amikanjan'ny CBT Mahamasina ary adiny tapakila tokana hiatrehana fifaninanana iraisam-pirenena izay atao an'i Belgique ny 13 hatramin'ny 14 ny volana aprily izao eo amin'ny sokajo olon-droa miaraka. Nanomboka an'io ary toy Rampitso ny dingana fahatelo sady farany eo amin'izany fifaninanana nasionaly izany izay azo lazaina fa efa isan'ny dingana sarotra ho an'ireo mpifaninana izay samy sangany avokoa. Isan'ny kluba natafita solotena betsaka ny kluban'ny CBT izay manana solotena 7 tafita iady izany tapakila goavana izany. Raha 10 kosa ho an'ny kluban'ny BIK Ambohimaso ireto farany izay nisongadina trano nandritra ny dingany fifantsanana tao anatin'ity fifaninanana ity. Solotena iray avo kosa ho an'ny ligy mivakina karatra raha toa ka avy amin'ireo kluba avy eto an-drenivohitra ny sasany tamin'ireo tafiakatra. Ankoatra ny fiatrehana io lalao iraisam-pirenena io dia misy ihany koa ny tapakila fivahinianana any Paris sy Bruxelles ho an'ireo ekipa voalohany izay ivona fa nozaraina dingana telo ny fifaninanana izay natao isaky ny farany herinandro nanomboka ny 12 ny volana Martsa teo. Rampitso fa 20 ny volana Martsa kosa no ahafantarana izay andrombaka izany tapakila goavana izany izay mbola ho tanterahiny eny amikanjan'ny CBT Mahamasina trany. Tontolon'ny baolina kitra ny ivelany miditra amin'ny dingan'ny fifanitsanana isam-bondrona iakarana any amin'ny mondial 2024 atao any Rosia amin'izao fotoana izao ny any Amerika Atsimo. Misy ireo fionana maro andrasan'ireo mpity baolina kitra. Arahoary. Miverina amin'ny heriny tanteraka amin'izao fotoana izao ny ekipan'i Brésil izay efa mampiseho ny heriny sahady omaly rehefa nandavy ny Uruguay tamin'ny isa 4-0 teo amin'ny dinga fifanitsanana isam-bondrona izay akarana any amin'ny mondial izay ho atao ny 2024 any Rosia. I Paulino
Irakirakiry zareo brezilianina avokoa no namono ny baolina 3 azy ireo, teo amin'ny minitra fa 12, raika amin'ny 10 ary teo amin'ny minitra fa 9. Raha baolina iray matin'ny Neymar, teo amin'ny minitra fa 4/7 no namen'ny isa 4 ho azy ireo. Azo lazaina ho tsara fanombohana kosa nefa ankilan'izany ny Uruguay izay natafiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Cavani 7 minitra nanombohan'ny lalao. Fa ankilana izay ihany koa isan'ny nanamarika iny andro maliny ilay fionana izay miendrika famaranana sahady teo amin'ny Silisy ny Argentine ireto farany izay samy efa nifankafantatra tsara satria efa matetika no miona toy ny tamin'ny famaranana ny Copa America izay nandavony ny Silianina trany ireto Argentine ireto. Teto kosa dia nanalavela ny Argentine izay nandava ireto mpifanandrina tamin'ireto tamin'ny isa iray no tsy misy rehefa tafiditry Messi tany amin'ny minitra fa 40 ny baolina tokana ho azy ireo. Где-то это уже было. Удар и мяч в сетке 1-0 в пользу сборной Аргентины. Месси пробил без вариантов для Клаудио Браво. Вратарь в одном углу, мяч в другом. Вот так вот сборная Аргентины, по сути дела, не создав ни одного момента, все-таки выходит в этом матче вперед. Ankoatra ireo, nandavy ny Équateur tamin'ny isa 2-0 ny Paraguay, raha toa ka ady sahala 2-2 ny fionana teo amin'ny Venezuela sy Peroa. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nandefa iraka manokana ny Guyane ny Prime Ministre Frantsay Bernard Cazeneuve omaly entina andravana ireo hetsika sosialy any an-toerana teboka maro ny takian'ireo mpanao fihetsiketsehana. Arahoary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Iraka manokana avy amin'ny fitondram-panjakana nalefa ny Prime Ministre Frantsay omaly ho an'ny Guyane handamina ny hetsika ara-tsosialy misy any an-toerana. Araka ny fampitam-baovao, hijery ny fifandaminana sy fiarah-miasa ahafahana mamany olana aingana no anton-dian'ireo irak'ireo. Ny antsony mpiantsehatra rehetra ara-politika, ekonomika sy sosialy ao Guyane araka izany izy ireo ahafahana manatanteraka izany. Manomboka androany ny hanaovana ny asa izay tariny Jean-François Copé, mpanolontsaina eo anivon'ny Cour des comptes ary hatrehan'ny tompona ndraiky mpanjakana maro. Raha tsy ahivina, nanomboka ny alatsinainy teo no ny amafy ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina, nisy ihany koa ny fanakan-dalana. Miompana amin'ny lafiny fahandriam-pahalemana sy mikasika ny vidim-piainana ny fitakian'izy ireo. Raha ny zava-misy any an-toerana manjaka ny famonoan'olona, misy sa 240 izany ny taona 2024 lasa teo. Niakatra ho 220 isan-jato ihany koa ny tany tsy fananana asa, nisy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nakatona avokoa araka izany ireo sekoly. Tsy manaiky ny zotra ho an'ny Paris hatreto i Rodolphe Alexandre, filohan'ny kolektivité ao Guyane, anao ny fifanarahana sy hitondra ireo fitakiana ataon'ny mponina. Ankilany, maloana ireo tranga ireo nilaza ny tompona andraikitra ao Etazonia fa tsy tokony hiditra ao amin'ny faritry Frantsa ny mponina ao aminy hatreto. Alohan'ny katonan'ny fampahalalam-baovao dia hofitina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity anio ity. Marary ny fampianarana malagasy, izay no nivohitra tao anatin'ny tatra nataon'ny banky iraisam-pirenena momba ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy nasiany teny izany nandritra ny filan-kevitry ny governemanta sy ny filan-kevitry ny minisitra. Fa manjavozavo ny famatsiam-bola nanantotosana ny trano famakiam-boky eny an-tanimbary-nandriana. Nitetika asan'ny filoham-pirenena niainga tamin'ny hevitry ny vadin'ny filoham-pirenena, saingy fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana no nahazona ny famatsiam-bola tahaka ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fanatanterahana tetikasa maro eto amin'ny firenena. Tranga iray tsy mangarary ihany koa ity tetikasa ity. Na dia nangotragotraka aza ny fanomanana ny fandraisana ny fiomanana tampony, fionana tampony firenena amin'ny teny frantsay teto amintsika nangina tanteraka izany tamin'ny fanamarinana ny andro iraisam-pirenenan'ireo firenena amin'ny teny frantsay sy ny herinandro ny teny frantsay teto Madagasikara. Ny filoham-pirenena izay tsy teto an-tanindrazana, ny foto-drafitr'asa nandany mbola rehetra ihany koa ny hidy avokoa. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.